Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny fiarovana ny fananantany any amin'ny tontolo ambanivohitra. Io no lohahevitra noraisin'ny PADR rafitra iray miany tontolo ambanivohitra eo anivon'ny primature nandritra ny velan-kevitra narahana ady hevitra tanterahana omaly dia lohahevitra io efa nambara teo io no nodiniana ary mpandray anjara maro no tazana tao anatin'izany. Amin'ny ankapobeny latsaky ny 1 hektara no tany ampiasaina sy veloman'ny fianakaviana iray eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Saika ireo taratasy fanarahan'ny-mpivarotra ny tany sy mividy izay amarin'ny fokontany ihany no ampiasain'izy ireo ho fanamarinana ny matompony tany azy ireo. Isan'ny mamparefy ny fiarovana ny fananantany amin'ny tontolo ambanivohitra nefa izany no ireo tota taratasy ireo tsy voarakitra anaty boky tany sy karatany avy any amin'ny fanjakana. Iankina ny fiveloman'ny fianakaviana amin'ny tontolo ambanivohitra nefa ny fananantany. Nosafidian'ny PADR rafitry ny primature tamin'ny velan-dresaka narahana ady hevitra fanao isam-bolana teto amin'ny Plon Anosy omaly ny lohahevitra manao hoe ny fiarovana ny fananantany amin'ny tontolo ambanivohitra izay tafiditra fianorateo ao anatin'ny ezaka amin'ny fanohizana ny fanavaozana ny fitantanana fananantany. Nareo zany fa toy amin'ilay fanomboana ny fanohizana ny fanavaozana ny fananantany izay nitaritany fonds public moa tamin'ny 17 jona teo tatsy amin'ny ministère de l'Affaires étrangères dia hiditra amin'ilay dingana faharoa amin'ny fanavaozana fananantany isika. Izay moa ato amin'ny PADR dia amin'ny structure anay mandrindra ny tontolo ambanivohitra dia nanokana n'ity andro androany ity mba hamavasana zany an'izay hoe ny fananantany sy ny tontolo ambanivohitra zay. Satria fatatsika fa ny tontolo ambanivohitra dia mivelona amin'ny fambolena, ny fiompiana nareo rehetra dia mampiasa tany daholo. Anisany kapitale voalohany amin'izany fitadiavana ny fivelomana zany. Ka zay natonga anay zany safidy izy ity mba ahafahana zany koa rehefa avy eo manampy amin'ireo ilay amitotakevitra zany fa bebe ihany ireo atrikasa sy lobarentasy natao tamin'ity semestre voalohany ity mikasika amin'ny fananantany dia mba mitondra ny anjara bikinay koa zany zay amin'izay ary miompana manokana amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fanadihadiana natao teo anivon'ny toerana mpamokatra toy ny Antsirabe, Marivoay, Alaotra, Parafangana, Fenariveste, Toliara, Rambovibe teo anelanelany taona 2009 ka hatramin'ny taona 2013 no nahitan'ny réseau des observatoires ruraux fa ny crise teo amin'ny famokaram-bary tamin'ny taona 2014 dia niatra tamin'ireo toerana voalaza avokoa. Arak'izany dia rona tamin'ny fambolem-bary avokoa ireo tantsaha. Vitsy ihany koa nefa ny tany ady tany any amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny ray isan-jato-monja ny tokantrano naovana fanadihadiana ny laza ho niaran'izany ary fifanololana eo amin'ny refin-tany no saika antony. Ao anatin'ny tanjona amin'ny ametrahana fiarovana ny fananantany dia nisy ny ezaka nataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ny fitantanana ny fananantany eny anivon'ny commune. Nisy ihany koa raha fanazavana ny fanomezana tany-panjakana Maimaimpoana any amin'ny commune ambanivohitra ary olona voafetra ihany no tafiditra ao anaty ireo mpahazo tombotsoa ao anatin'izany.